mirabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity eto amin'ny onjapeo ny Alliance 92 io afilamatra kely ny fandarantsika ao anatin'izao fanamariana ny iray volana ny teny malagasy izao iresaka ny tontolon'ny asa soratra sy ny fanoratana isika manambahiny amin'ny alalan'ny mpanoratra njotsika ao amin'ity fandarana ity miaraba anao ny eto amin'ny Alliance 92 ary makasitraka naneky ny fanasana mankatela miraba tsika piano rehetra naizanaiza misy anazy eny ambony fiara eny eny an-dalana ao tokantrano naizanaiza miriary eny na mankafy na miasa etsetra mafinaritra ia anomboantsika ny resadresaka an'izao mba hampahafantaritsika ny piaino hoe taiza sy aonavy ny dingana ny lalovanao eo amin'izay hoe tontolon'ny fanoratana ny asa soratra zay midingana lavitrezaka amin'ny lafiny anankiray mpanoratra eto Madagasikara miaina tanteraka ny fanatontoloana ihany koa sady miteny sy manoratra amin'ny teny malagasy no miteny sy manoratra amin'ny teny frantsay amin'ny teny anglisy koa indraindray mosionjo no alalana amin'ny daholobe sy ny rehetra eny zany namariana indrindra zay sady mankamamy sy mandala tanteraka ny teny malagasy hatramin'ny farafofinaina no tsy manary sy mandray ny teny vahiny zay mafinaritra sady misy azo iresahany tantarana zavatra ny ona zavatra marobe ihany koa ny boky raha misetra ny boky mpanoratra moa matetika mifangia amina boky ny boky farany ny voaka zao tamin'ny tatoato mbola amin'izao tsika amin'ny teny zao zany de lisy mianjory tantara izy io tantara foronina amin'ny teny malagasy 300 pejy mahery miompana kokoa le izy amina ny reko anatin'ilay izy hoe na ny tanora na ny olona efa mananika amin'ny 70 taona afaka mahita ny tenany laza mafinaritra tamin'ny taondasa teo tamin'ny lalaon'ny francophonie amin'ny teny frantsay indray no nisolo tenan'ny Madagasikara sy ny ranomasombe indianina atoato isy tantara foronina ivoaka any Dilambato any Andafandrika any Europa amin'ny faraparan-taona raha mpangona tokana fofoy tsy atao lavatary de zay no azoko ambara zao onoa ny tena mahaliana zao de hoe inona no nahatonga anao ho any amin'izay hoe sehetry ny fanoratan'izay fa tsy nanao fanatanjahantena nandina ny tahaka zany nanao fanatanjahantena ihany nanao baskety fahiny na vitrika tokoa fa ny etaeta na ataontsika nangidida nangidikitika kibokibon'ny tantara lina manoratra tantara zany tantara foronina tsika rehetra samy ty horonan-tsary samy ty film na horonan-tsary lava na horonan-tsary fohy série samy ty an'izany isika de efa linatra mbola kely no namana voalohany natsoko anazy boky namana tsy mafoy tsy fohy ihany koa ary eo foana de ny boky ny zavatra tsikatra ao anatin'ilay izy rehefa mijery ohatra mijery horonan-tsary amin'ny fahitalavitra de tsy mahita ny tena koa ao anatin'ilay izy zara raha mahita tsy mahita ny fiarahamonina tsy mahita toy izany raha mamaky boky ihany koa boky malagasy de fiarahamonina efa taloha indrisy ny tena hita eo tamin'ny taona nijanona teo amin'ny taona 20 misy any tateoriana sy miteny hoe tsy misy sanatria fa ankavitsiana ilay izy ary misy zavatra tsy voaresaka de hany ka tonony hoe tsy hoe mameno ny banga fa tonony olona lina fatratra amina baolina kitra efa nakaiky zao ny fatatsika tonony olona toy izay de za manokana lina amina tantara amina kanto amin'ny ankapobeny de nizaran'izay zavatra zay no atsapan'le olona an'izay ampanofy olona ampandeha ampahita olona fotoana mamo an'ny olona eo mpamakinan'le boky zay no fafinaretako de amin'ny ankapobeny le asa soratra efa vita treto aloha miompana amin'inona bebe koa le izy ny asa soratra vitanao miompana raha ilaza miompana amin'ny fiainana andavanandro dia matetika milazan'izany daholo na ny mpanoratra ny mpanakanto fa miompana kokoa le izy amin'ny fiainatsika zany fiainana tanora na olon-dehibe eto Antananarivo eto Madagasikara sy ny vanim-potoana sy ny rivotra mitsoka eto tany miompana kokoa le izy amina tantara mampangitakitaka
miresaka amin'ny lafiny anankiray miresaka raha le boky lesy mianjory voaka teo zao am'izao dia miompana le izy amin'ny faharavana tanteraka ny fiarahamonina no le atsotsika hoe toetsaina ty nefa ny amin'ny lafiny anankiray koa dia misy fanantenana be le izy misy hoe nofinofy raha ohatra moa zany hoe manakadingana hafo tsika atao ara-tantara na raha ohatra hoe dian'izao tsika dia efa makadingana hafo miompana anoany le izy zay asa soratra zay ve iavanao amin'ny mpanoratra hafa mihitsy miavaka amin'ny mpanoratra hafa mihitsy misy milaza hoe hafa kely ny hafa kely mihitsy ny zavatra soratanao sy tantarainao misy anjo misy milaza an'izay misy kosa nefa milaza hoe mioripaka amin'ny mpanoratra teto Madagasikara ary tsy laza hoe de André Malala Clarisse Andriamanana misy milaza Rabe Arifelo misy manivelany ihany koa misy mampatsiaro mpanoratra any ivelany satria tsy andainga raha ilaza hoe mpanoratra malagasy ery vakiko tsy zany hoe ny hoe mampiavaka ny zavatra soratako amin'ny mampanoratra hanga dia sady mioripaka le izy ny miaina tsara amin'izao fahampotoana zao manana ataontsika hoe fijery manokana ary indrindrindrindra mampangitakitaka ny mpamaky tsy hahamona aminaina azy izay no ataontsika hoe laharam-pahamehana amin'ny mampanoratra manokatra pejy voalohany dia faly izy ka hatramin'ny farany dia rehefa fotoana inona no tonga le aingam-panahy dia mifameno na koa hoe mifanohitra amin'ny asa andavanandro mety ataonao ve le izy maka ny aingam-panahy miainga amina resadresaka tsy hoe manavany an-danitra le izy raha ny amanokana aloha fa miainga amina resaka ohatrany hoe resaka toy ny resantsika ohatr'izao resaka amina namana amina boky vakina amin'ny fijerenan'ny fandinihana fiarahamonina vaovao lahatsoratra ny etsetra zany hoe indrehetra na vorona manidina koa raha indraindray fa indrindrindrindra le izy miainga amina zavatra iainana andavanandro mandeha fiarakodia eny mandeha fiara-pitateram-bahoaka etsetra miainga any le izy dia mandray antsoratra mandray naoty na ao-tsaina le izy na soratana dia miangony ireny dia avy eo hoe tonga ny fotoana tsy maintsy mandinika tsena satria araka ny le tantara manoratra tantara misy teknika misy fahaiza manao manokana dia anarana koa zany teny ihany koa fehezana dia maka fotoana manokana maka fotoana elaela manoratra boky telonjato-pejy mahery somary elaela zany hoe maka fotoana misy raisina hoe raha fotoana tokony hijerena tele ohatra dia fotoana anoratana na fotoana tokony iriary dia anoratana mila manokana fotoana ia ny anoizantsika azy ny amin'ny hoe manao ahoana ny fahitanao ny asa soratra na ny mpanoratra malagasy amin'izao fotoan'izao indrindra moa zany ireo tanora mitovy aminao manjoanao misy rivotra mitsoka mahaliana amin'izao tsikatra amin'izao noho ny etsika sy ny finiavana manokana sy ny fisian'ny tambajotra mpiaramonina ohatra hoe Facebook mifandray kokoa ny mpanoratra samy mpanoratra sy ny mpanoratra sy ny mpamaky dia ahitana karazana mpanoratra mahavariana ay ve misy an'izao taloha raha miresaka amin'ny talohantsika tsy lavina mihitsy hoe taloha nisy mpanoratra andrarezina na piaiky ny tany amamonina amin'izao kosa misy karazana andihana mpanoratra mampiaiky volana ihany koa izay manomboka hitantsika tsikelikely eny misy le izy misy dia ao anatin'izay rehetrarehetra misy ve ny fiaraha-miasa eo aminareo samy mpanoratra sa hoe dia samy mandeha samy mitady sa mba misy fanakalozana traikefa ihany ao anatin'izay tontolon'ny asa soratra sy ny fanoratan'izay mahavarina indrindra amin'izao noho ny tambajotra mpiaramonina indrindrindra Facebook dia manomboka misy le izy manomboka misy tokoa ny fiaraha-miasan'ny mpanoratra indrindrindra ny mpanoratra ny eto Madagasikara sy na ny ivelany ohatra mpanoratra malagasy amin'ny te malagasy ndresako singaniko manokana eto dia misy le izy mahavarina teo loloha teo tsy dia nisy mihitsy le izy fa samy nandeha samy mitady samy natena hoe inay hisy édition hananto na hita hoe tena za mihitsy tena mpanoratra mahay indrindra reny hoe ka mila tena atonta mihitsy ty ho hita mbahoaka etsetra
fazifazy kely any misy fa am'izao le izy tena manomboka misymihitsy karazana fiaramientana zany sy manentana ihany koa ny édition etsetra misy édition misokatra atrany engany dia ao anatin'izay rehetrarehetra zay ianao hoe mba mandray anjara am'ireny karazana hoe fampiratinana seo makasika ny asa soratra na ny boky ireny fampahafantarana zany mesenjao zany ohatra manomboka am'izao no manomboka miseho le mesenjo a taotao ao nisy nanamarika mihitsy ohatra tsy de hita ianao tsy de miteny hoe inona ny ataonao somary mangina mpanoratra izy na marina manoratra izy mila fotoana manokana ho an'ny tenany zany ahafahany manoratra dia am'izao nefa ny mila miezaka koa ny mpanoratra mivoaka sy mampahalala an'le izy dia am'izao misy famelabelara-kevitra kokoa tatoato no raha misy hoe hevitra zany momba miboky sy ny tontolo miboky sy ny mpamaky adino matetika fa mpamaky ny aindehibe ny zany rehetrarehetra zany dia manao tsena be ny boky zao farany teo teny Antaninarenina nisy koa tao amin'ny IKM ny fionana tamin'ny mpianatra hatrany hatrany misy ary hisy manomboka zao afaka mampanantena tokoa le mpanoratra renareo zao dia eo am'izay hoe famoronan'izay afiriny eo no avitanao boky ray dia mba lazalazao mipeny antsika hoe ny lalana diavina na ny dingana lalovana iny boky iny mandra-pahatonga ny ampelantanany mpamaky raha le boky lisy mianjory voaka farany teo azo atao hoe voaka am'izao dia telo taona no nanoratana azy zany nanomboka tamin'ilay hevitra soratana voaloha hoe toy izao maketsila izy ao anatin'le izy koa misy tsy maintsy mianatra hoe ohatrany ahoana fomba ampitaiko an'ty tantara ty anoratako an'le izy mba hoe ampitanetana sy afinaritra ampitomany ihany koa ampatahotra ampitrotra sy ampihevitra ampitsiry hevitra ao anatin'izay zavatra zay dia misy dingana zany dingana voalohany amin'le izy zany le izy tsy ohatran'le hitantsika any amin'ny horonan-tsary ireny hoe eo le mpanoratra dia misy pejy fotsy dia miandry tsy fantatra hoe inona tsy izay le izy misy karazana mpanoratra toy ireny anga fa raha manoratra tantara toy lisy mianjory betsaka ny tantara toy ireny fa tsy lisy mianjory ihany indrindrindrindra ny ivelany dia mila fotoana le izy dia mila manokana fotoana soratana aloha zany le izy hoe manomboka aiza misy araka ny tenenry zareo zay hoe toy ny mandeha le izy tokony hoe mandeha alasasatra mandeha lavitra zany dia hoe efa fantatra hoe hoaizany ale ohatra ataontsika ho any Mahajangitsika dia any no soratana ny fetomboa ny fefarany moa zany dia nidingana rana maketsy makeroa misy fotoana le izy tsy maintsy ny tena tsy maintsy fanoharana mazana taoko dia toy ny mpanao fanatanjahantena amin'ny fifananana lehibe ireny mila mikotrana zany dia toy izay koa fanoratana mila mikotrana amin'le izy mila manoratra mila mamaky mila mampivoatra ny tena dia avy eo rehefa tena tonga ny dingana rehefa manakaiky le izy dia memafy dia manokana fotoana ora vitsivitsy arakarany indraindray ora maromaro mihitsy raha toy ny lisy mianjory ora maromaro isan'andro mandritrana volana misimisy dia mila akafizina le satria tsy vita mihitsy le boky raha tsy akafizina le fanoratana ary tsy akafiko le mpamaky raha tsy ianao mpanoratra aza no mankafy an'le izy avy eo vita le boky matetika eo no olana vita le boky dia ahoana amin'izay eo no mila fiaramientana mila manantona olona hita hoe mety afaka miara-miasa amin'le izy dia mila koa ohatra finiavana ohatra alao za tsy ohatra hoe alao tsy vidy moto fa moka boky misy fa tsy maintsy misy zavatra fohy ao anatin'le izy azahoana zavatra misy zavatra fohy misy fandavan-tena dia mahafinaritra le izy voasoratra le boky dia makaiza avy eo voasoratra le boky dia raha ny lalana tokony ho izy makany amina édition amin'ny lisy mianjory manokana Ranjasoa Publishing édition any malagasy mpivady any États-Unis any États-Unis no mikarakara an'izy io sy ny entana
tamin'izy io mahafinaritra ilay izy trano tsy tena hoe lehibe ilay izy kely tranopongo beronono mamono lolo ihany le hoe any États-Unis fa mahafinaritra le fiarah-mientana tamin'ilay izy dia tafavoaka soamantsara ny boky. Raha ho atsika eto Madagasikara misy anjara biriky ve hoentin'ny mpanoratra na ny asa soratra eo anivon'ny fiarahamonina na ny fiainam-pirenena? Misy ny mpanoratra maneran-tany na tamin'ny vanim-potoana inona na taiza na aiza indridridrindra eto Madagasikara dia misy na dia hoe mampanofy ny mpamaky fotsiny azy mampiala voly ny mpamaky amin'ny lafiny hafa akoatran'ny mitsinjaka ohatra amina alim-pandiza na dia hoe mampiala voly fotsiny azy dia efa dingana be fafinaretana le fialam-boly tsena raha isika ohatr'izao tsika rehetra tia miala voly daholo mijery horonan-tsary fotsiny ohatra samy mijery horonan-tsary daholo tsika dia miala voly tsika fa ny zavatra hitantsika eo fiarahamonina ny ivelany fiarahamonina misy tsy zavatra iainantsika mihitsy na ny endriky ny olona hita ao koa raha tsy iainantsika mihitsy dia militsika zavatra miaina miresaka amintsika amin'ny andavanandrotsika ao an-tranontsika any an-tsekoly any fokotany eny an-dalambe eny na ny am-piangonana aza militsika zay tena raisina amin'izay lafa ny fialam-boly zay fotsiny ary dia eny misy andraikitra na fafinaretana entina hifampizarana anatin'ilay izy. Manoloana an'izay hoe asa soratra ny tontolon'ny boky zay manahoana ny fijerinao azy manoloana ny fiazakazaky ny teknôlôjia? Mahafinaritra be mihitsy ny tontolon'ny asa soratra tontolon'ny boky manoloana ny fiazakazaky ny teknôlôjia raha isika tsy mety hamono anareo ve satria mety hoe tonga dia mijery internet mijery an'iny tambajotra iny fotsiny le olona fa tsy hamaky boky izy ohatra zany tamin'ny raha isika ilay izy ohatra tamin'ny internet vao tonga ohatra dia nitataina be ho maty ny radio sy ny gazety vonoiny ty internet ty tsy maty ny radio sy ny internet toy izay koa hoe mijerytsika ahoana ny boky elektrônika ao anatin'ilay izy na hoe tonga dia mamantana amin'ny telefona amin'ny solosaina ny olona tsy ahafaty amin'ny boky mihitsy ilay izy mifanohitra amin'izay raha tokony hitranga satria ampizatra ny olona mamaky aloha voalohany indrindra ny ao anaty telefona rehetra ao ny zavatra ataontsika ao indrindrindrindra ny tanora dia mamaky sy manoratra marina fa ilay zavatra soratana sy ilay zavatra vakiana mbola tsy tovy amin'ny boky fa efa mamaky be mihitsy ny olona rehetra sy ny tanora amin'izao ny zavatra atao hoe inona ny kalitaon'ilay zavatra vakiana zany efa zatra mamaky zany ny tanora toy ny teknôlôjia rehetra dia tokony hay no mampiasa an'ilay izy ampivoatra raha variana dia rodany tena raha variana tokoa variana miady amin'ny teknôlôjia ohatra na variana tsy mahazo an'ilay izy fa mila azo ilay izy dia hay no mampiasa anazy dia faly daholo hiroborobo tokoa ny boky. Raha ny fijerinao azy mbola liana amin'ny famakiana boky ve ny malagasy indrindrindrindra ny tanora? Eny liana amina tantara zay no mina maliko anazy liana amina tantara ny malagasy indrindrindrindra ny tanora toy ny olombelona rehetrarehetra eto tany hatramin'izay liana tantara tia tantara ny olana misy dia nresaka tolotra zany tinady misy liana tantara fa ny tolotra ny tsy dia misy loatra hoe boky miresaka momba ny zavatra mahaliana ny malagasy indrindrindrindra ny tanora tsy ampy ny tolotra fa rehefa misy ilay tolotra hoe io tena boky miresaka amiko oatra mahafinaritra izany manantona anazy tsy ilay karazana mpanotra variana memenina fotsiny hoe manakihana resaka anankiray fa raha miverina amin'ilay teo tena liana ilay tanora ny tolotra ny tsy misy fa rehefa misy ilay tolotra hita hoe mirohatra tamin'ny herinandro nisy tsena be ny boky tena Antananarena mahita sasika paritaka any amin'ny Facebook any ireo to mamaky boky ny tanora amin'ny tandahatra eny amin'ny seza lava eny Antananarena eny manodidina ny hazo mahafinaritra be ilay izy mangingina
mamaky boky. Eny amin'ny Facebook koa tsika mahita profo mivaingana hoe be de betsaka ny tanora liana ny boky. Ny olana fotsiny le misy ohatrany sakana kelany, ny tolotra tsy de misy sy le hoe ahoana mampifankaty kokoa, mampifanakaiky ny boky sy ny tanora. Zay fotsiny ny olana. Amin'ny akapobeany inona ny tena olana sedrainareo mpanoratra indrindra ho antsika eto Madagasikara raha ny fijerinao azy? Amin'ny akapobeany ny olana sedrain'ny mpanoratra indrindra eto Madagasikara dia vitsy loatra ny édition. Raha amin'ny firenena rehetra mandrosy mandinika tsara sy mifampitsinjo dia betsaka mirarakopana ny édition. Misy isan-karazany, misy ohatra ny boky ataontsika hoe filozofia, misy boky miompana kokoa amin'ny fanabeazana, misy boky tantara foronina ataontsika hoe horera, misy tantaram-pitiavana, samy manana ny édition zany rehetrarehetra zany. Ny olana eto Madagasikara dia ny édition nisy efa miditsy kelikely, na ny trano fivarotam-boky miditsy kelikely misolo trano mivarotra pizza ohatra na trano mivarotra ataontsika hoe fitafiana. Hitantsika taratra amin'ireny misy olana be. Zany hoe eo koa ngamany tokony hoe mahay mandresa lahatra ny mpanoratra sy ny eo amin'ny tontolon'ny boky ny olona ataontsika hoe satria tokony ho indostria ilay izy, tokony indostria amin'ny boky ilay izy, dia mila mifampiresaka zany ny mpanoratra sy ny mpandrara amelomana indray ny indostria amin'ny boky. Mila mifanatona dia mifampiresaka hoe le boky aneka mitana ka mahafinaritra tsy tenenana hoe mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana sy ny fikolokoloana ara-tsaina ny isam-batalona indrindra ny tanora dia raisina fotsiny boky aneka mahafinaritra. Mino fa azontsika rehetrarehetra zay. Ao anatin'izay rehetrarehetra hoe misy tokony ho anjara biriky na anjara andraikitry ny fanjakana eo amin'izay tontolon'ny boky zay manoloana n'izay olana ny resanao zay? Misy tokoa ny fanjakana manana anjara toerana lehibe ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ny fanjakana tokony miahy na ny tokony ataon'ny fanjakana indrindra zany dia mety hoe tsy miditra ny vantany izy ny hevitro manokana fa tsotsorany ny fandehanan'ny fisokafan'ny indostria amin'ny boky. Tsotsorany eo ny fanjakana dia ataony izay rehetrarehetra azony atao ampiroborobo ny boky. Tsy voatery miditra ny vantana tsotra ny taloha sanatria hoe anao sivana sy ny sisa noho ny antony ihany fa tsotsorany fotsiny ilay izy dia efa faly daholo. Tsy sakanany zany fa tsotsorany. Nareo hoe tsy mahita taratra mbola olana ihany koa mifandraika ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny fahefa-mividiny malagasy mihitsy amin'ny akapobe? Matetika izay resaka zany verimberana ny zavatra matetika ihany koa tonga ao an-tsaiko voalohany amin'izay dia misy tokony hampahafantarana kokoa manomboka arivo ariary dia efa mahazo boky. Misy karazana boky manomboka arivo ariary, marina misy ny boky lafo kokoa toy ny zavatra rehetra. Ny anankiray koa efa niresaka pizza ihany teo dia ny boky ny vidina boky mitovitovy amin'ny vidina pizza na dia matsiro takininina raha lany ao anatin'ny indray mpimaso. Ny boky maharitra ora maro, andro maro, herinandro maro, volana maro, taona maro, lovain-jafy ihany koa aza. Izany hoe eo no mila entanina koa, mila mpahafantarana zany satria tsy dia fantatra loatra hoe boky ohatran'izany. Be dia be koa mitendry ao amin'ny na tontolon'ny boky ary misy ny tena lafo be ilay boky, tsy tokony izay ny enona, tokony hoe manomboka amin'ny arivo ariary aneka efa mahazo boky dia toy ny vidina pizza ny boky. Tokony manentana ary tokony miezaka koa ny mpanoratra sy ny édition avy eo ampifanandrify ny vidin'ilay boky amin'ny fahefa-mividy mazava ho azy. Tsy maintsy atao zay. Amin'ny tinana n'izay resaka rehetrarehetra zay njoa ny afatra ho an'ny mpamaky indrindrindrindra ho an'ny mpiainotsika ihany koa amin'ny tontolon'ny fanoratana sy ny boky ty. Sady ao anatina ny onjam-peo ara-kolontsaina moa misy ny ato dia tsindriako tiako ngamany tsindriana manokana ny fahafinaretan'ny zany atao hoe mamaky boky zany. Ny hoe tsy rendrarendra sanatria ilay firenena ny ivelany rehetra any hoe efa nandroso izy izay vao namaky boky fa ilay namaky boky mihitsy na mpandroso anazy.
dia manentana antsika rehetra amaky manomboka lahatsoratra boky na resaka tantara rehetrarehetra boky mahafinaritra ihany koa satria misy fahafinaretana hafa mihitsy ao anatin'ilay famakiam-boky izay atombohidiny arak'izay azo atao ny oran'ny fijerena fahitalavitra televiziona sy ny ora famakiam-boky ampifandanjana mety afinaritra mety tsy ampozina mihitsy mety miova tapoka ilay zanaka ao trano trifatrifana mety miova tapoka ia isaronanao misy an'izao tato amin'ny fandarana ambarao tamin'izao ataondro izao makasitraka tompo ia misaotra dia misaotra anao misaotra ny onjam-peo misaotra ny mpiainy rehetra ia mametraka ny mandrapitafa amin'ny fotoanantsika manaraka indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko